zany a fitaovana antsy zay no hitany zareo saika andratrana mpitandro ny filaminana roa zay ny teo moa zany a dia ny fanelingelinana ny fifamoivozana efatra zay ary ny tena zavatra tena nanahirana dia misy tamin'ireo manifestant reo a mitolona miaramila dia very ny basy lasa ny basy anankiray PA eo anatrehan'izay zany dia tsy afaka ny jeritsory satria efa mihoatra ny lalàna mihoatra ny tokony ho izy zay ny afahako milaza azy a dia tsy maintsy niditra tamin'ny fanamborana reo mpitarika izahay tena mpitarika tao dia Andriamatoa Robson dia tsoarana angamba le raha iny a dia Andriamatoa ministra teo aloha Augustin Andriamananoro efa nisamborona moa zany natsona moa zareo sy nisamborona Pabemasy natsona dia roa reo moa zany nita fa Andriamatoa ministra teo aloha moa zany dia efa lasa niakatra ty Antananarivo ary zay ny antony tadiavana azy satria izy dia nisan'ny tarika andreo olona reo a zay nanao andre ny eloka anakefatra reny ny fara mavesa-danja indrindra dia ny fahaverezany ba samborona reny olona roa reny a Andriamatoa Augustin Andriamanoro moa tindena monjy aina manjery anankiray a tao izy niditra tao zay moa dia ataontsika hoe manahirana ihany moa raha ty appareil reo ty dia ongoto akoatran'izao na hoe ny miaramila ihany koa dia miditra amina studio anankiray a Ina nataony 4-4 io ao kamizany aminazy ina nataony 4-4 io ao ina nataony rola ty afia to miresaka afaka miresaka eo tsika Sy mitra ty izy veto miresaka dans plateau izy raha nantona iresaka aminah moa izy hoe lehibe any maniraka azy tampoka dia tonga le 4-4 raha tiako ambara amin'io dia izao zo fototra io efa tamin'ny déclaration universelle des droits de l'homme efa ao anaty pacte civil droit civil et politique tsisy olona azo arrêtena arbitrairement tsy azo atao zany ary nanao sonia zany tsika ary ny constitution rehetrarehetra eran'izao tontolo zao dia milaza fa tsy azo atao ny arrestation arbitraire raha tsy nisy taratasy teny ampelatany nefa tonga dia niditra izy mampalahelo fa karazana violation mihitsy dia raha ohatra ka hoe mitady arrêté izy sans papier sans tsisy ninona dia karazana hoe arrestation arbitraire koa zay ngano azoko ambara amin'izay zavatra zay fa tsy tena hoe fa nisakitsahana ny zon'olombelona tsy misy respect de la dignité de la valeur humaine ozy ny voarazany lalàna fa tena hoe violation fa nisakitsahana ny zon'olombelona le izy ka dia mamenatra zany satria tsika anisany nanao sonia ireo pacte sy ny traité isan-karazany mihitsy ary tafiditra ao anatin'ny constitution tsika zany tsy tokony hanao zany mihitsy tsika fa mamenatra zany eo mason'izao tontolo zao toy ireo mpitolona tamin'ny fanjanahantany dia samy sedra ny mpitandro filaminana lefa mifanjakana amin'ny vahoaka mipetraka amin'ny fanontaniana fa inona loatra ny fanarahana miafina tany ambadika tany amin'izao raharaha izao
akory ny agagana fa olona iray ny tongo maly teny somamanina ary nisehony baiko sy nanome toromarika ampitandro filaminana hitaroka bomba mandatsatra maso tamin'ireo vahoaka fantatra fa taleny kabinetra amin'ny vadin'ny filoha ity lehilahy ity tena marina vao mainka valalanina maro ka nametra-panontaniana inona ny tena ndraikitra mivadin'ny filoha amin'ity soamamanina ity sy ny volamenatra ndransino aminy ka andrany taleny kabinetra ny baiko teny vao mainka mamaly io fanontaniany maro apetraky ny rehetra momba ny tena toerana sy ny fahefan'ny mivadin'ny filoha ankehitriny ny zava-miseho izao indrindra momba ny fitantanana ny vola sy ny arena eto amin'ny firenena indrindra ihany koa fa miariary tanteraka fa latsaka anaty fanotrana lalina amin'ny malagasy